Ny 7 janoary Hervelona Ramanatsoa. Mpanao politika, ministry ny fanajariana ny tany sy ny tanàn-dehibe tamin'ny fiverenan'ny Amiral Ratsiraka teo amin'ny fitondrana ny taona 7,790 i Hervelona Ramanatsoa. Ny 7 janoary 4,570 no nahaterahany. Isan'ireo tanora tao anatin'ny gouvernement tanotarian'i Pascal Rakotomavo izy. Tao aorian'ny fahavitany fianarana teto Madagasikara dia nandalo paizina tany Frantsa tao amin'ny École supérieure des arts et industrie graphique de Paris. Ity mpanao politika ity. Manana mari-pahaizana ambony ihany koa momba ny sciences et techniques de communication tao amin'ny Université de Paris 8. Ankoatran'izany dia ingénieur commercial ihany koa ny tenany. Andraikitra maro no efa notantanany ity olo malaza teo amin'ny sehatra politika ity talohany nahavoatendry azy ho ministra ny volana febroary 1970. Lehibe ny sampana teknika tao amin'ny foibe tao tsaritany Madagasikara, mpitantana tetikasa teo anivon'ny UNICEF, taleha-arabaritra tao amin'ny orinasa CIMAD, teo amin'ny sehatra politika dia mpikambana mpanorina fikambanana antso izy ny taona 7,770 ary efa mpitondra teniny Antoko Arima. Isan'ireo nilatsaka ho fidiana be ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny taona 5,770 izay nahalany any Giwili Razanamasy. Tanora mavitrika teo anivon'ny Antoko Arima i Hervelona Ramanatsoa ary isan'ireo no heveriny maro ho lasa prime ministra tamin'izany fotoana izany. Mpikambana tao amin'ny CFFF niaraka tamin'ny Germain Rakotondrainy, José Andriano Elson. Isan'ireo nanoratra ilay boky nalaza Madagasikara tantely hava-drakotra izay nitsikera ny fitondran'ny filozafy Albert. Tao aorian'ny tranga roa roa arivo dia niala teto Madagasikara i Hervelona Ramanatsoa ary tsy tavavelona raha tsy ny taona 7,4. 7 janoary 1970 noraisin'ny filoha Philbert Tsirana niraiky ny Parti chrétien de Madagascar. Ny fanaovana sorodalana mikasika izay hitondra ny Repoblika no antony fionana.